riavana malalatra amin'ny tompo ampifaliana mandrakariva ny zotsika miona tozo indray fa mpizara mofinay ny fampahery mihainy tena Andriamanitra ihany koa. Ao aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alasinainy 17 Oktobra 2024 ibanjirantsika lohevitra hoe miavao amin'ny tompo ny mpino. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny sira sy ankalaza, bifoaza ary varily sy lokanga, ny fomaraina koa aho, ideranao eny amin'ny fiainana maro aho Jehova, ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona amin'ny fahamarinanao. Misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary eo ketỳ ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Amen. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpampiavana ianao,
tsy mba manavakavaka fa miantso ny letra ho iray eo aminao. Mendrika anao Tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza ny voninahitra no ianarinao masina satria Andriamanitra fitiavana ianao. Tompo, mpanotsy izay, ko no fahotanay dia mamindra fo aminay. Sosao madio izay mba vakeloka ary dio izay mba fampahotana. Ary diovy izay mba ny fahasoavanao, mba azonay indray mandray mifananao masina raha iain'ny teninao, ho ampianaran'ny teninao, hiavao koa malona ny teninao. Ianao ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany vavaka izany sady isaoranay. Amen. Ny mifinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia ho hitanao amin'ny epistily soratan'i Paoly ny Efesianina. Efesianina 2 ny 1:1-10 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa atsarovy fa fahiny nareo izay jetilisa araka nofo ka nilazai ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafory. Eny tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana Kristy ianareo fa olo koa azy tamin'ny fanjakana Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanan'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny-drany Kristy. Fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony nandravahany fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambanany antsika roa tota ao amin'ny tena olombavao iray ka hanaovany fihavanana ary ampihavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra no ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory-teny soa-mafaly milaza fihavanana tamin'ireo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy nananantsika roa tota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Dia ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ilay tonga sy mamonjy antsika, ilay Andriamanitra tianao ho vonjena. Ny finainao antsika amin'ny teny ity ry havana nandresika teo dia ny epistily soratan'i Paoly ny Efesianina. Efesianina 2:1-12. Soratana tamin'ny fiangonana tao Efesosy izany, fa mahazo miditra am-piangonana ny jetilisa satria Jesosy Kristy no nampihavana antsika. Jesosy Kristy no mampihavana antsika io izany ry havana dia izao mandrava ny hevitry ny fisarahana. Mandrava ny hevitry ny fisarahana. Hoy ny teny amin'ny 1:10 mba hanakambanany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka hanaovany fihavanana. Ny fikasan'Andriamanitra ry havana dia ny ampimbona ny olombelona rehetra amin'ny alalan'ny famonjena ary dia tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy fa tsy tamin'ny lalàna. Taloha nisy ny fanavahana ny vahoaka Dio sy ny jetilisa. Ankehitriny kosa efa nampihavanana tamin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy. Sady nampihavanana antsika tamin'Andriamanitra izy no nampihavana antsika samy olombelona. Noho izany efa olombavotsy isika ka tokony hiaina ny famonjena izay fandraisintsika tamin'i Jesosy Kristy. Tokony ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra sy amin'ny namantsika isika ka hiaino ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Izany ry havana, mihavana amin'ny olona rehetra. Efa vitan'i Jesosy tao amin'ny fijaliana, nazonao miaino izany ary maniteraka izany. Jesosy Kristy ry havana nampihavana antsika dia izao nitory filazantsara tamintsika. Nitory filazantsara tamintsika ho ny 7:12 teo. Fa tonga izy ka nitory teny soa-mafaly laza fihavanana taminareo izay lavitra. Raha tonga tetỳ amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy dia nanambara ny vaovao mafaly tamin'ny olona rehetra, na tamin'ny Jiosy na tamin'ny jetilisa, ka ny olona rehetra nino ny tenin' Jesosy Kristy no afaka manaton'Andriamanitra ray. Ny asan'ny fanahy-masina mandresy lahatra ny olona mahatonga izany olona izany anatin'Andriamanitra ray. Ka ny olona izay nino ny tenin' Jesosy Kristy no nandray ny fampihavanana natao na Jiosy na jetilisa. Natao ny olona rehetra ry havana fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Natao anao koa izany koa minoa ny tenin' Jesosy Kristy fa fampihavanana amin'ny ray izany. Zava-dehibe loatra izany ry havana. Azoana maneho fa iraintsika amin'i Jesosy Kristy ary tianao amin'izany mandrakariva amin'ny zavatra rehetra satria efa nampihavanana isika. Ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa Jesosy Kristy no nampihavana ny mpino ka nandravana hevitry ny fisarahana, nitory ny filazantsara tamin'ny olona rehetra koa. Tompo,
Vavaka aminao zay ho an'ny firenena zay hitanao ny ady atrehany isan'andro, mijiro tapatapaka ny rano indraindray teo tsy mandeha. Ianao mahalala ny zavatra rehetra Tompo, ko ampio zahay, vonjeo zahay, ampiavany zahay, azona maneho iray ao aminao Jesosy Kristy ary mananao ilay mpamaly vavaka ka mahafantotra ny masoanay. Vavaka aminao zay Tompo an'ireo marary, bokasihanao dia ho sitrana, hitainao ireo manandraikitra amin'izany, ampinonanao ireo manamanjo, anomanao ireo mareo sikolina sy sahirana. Tao ny fihazakazanay, ny asa fialomana, fikasana tsara rehetra ny fianarana. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiandrinay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meno izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitorina anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafisoana riavana ny tsodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny faharetany sy ny finoana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, bosainy iray sy vavy iray, ny rano ny mankalaza n'Andriamanitra iray Jesosy Kristy to amintsika. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.